Ahoana Marina, Aiza ny Ady Amin'Ity Valan'Aretina Ity. Niresaka tamin'ny vahoaka malagasy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement tamin'ny alahady alina, lava niresaka tamin'izany. Fa raha fitinina de tsy mbola misy miova aloha. Ny fepetra izay noraisy ny fanjakana fa mbola manohy ny fihibohana ny faritra Analamanga, satria azo lazaina fa mbola mirongatra ny aretina. Izany fihibohana izany moa de tsy misy fijerena ny lafiny ara-sosialy izay tena manahirana ny vahoaka izay efa latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina. Raha ny tarehimarika omaly fotsiny no jerena de azo lazaina fa mbola mirongatra ny aretina. Na hatratra 5,700 no isan'ireo olona voatily fa mitondra ny tsy mikaretina. Raha ny taux de positivité dia mbola mahery ny 7% izay azo lazaina fa de tena mbola ambony de ambony tokoa. Izay tarehimarika izany de tsy miova firy nandritry ny 3 andro izay niverenan'ny faritra Analamanga niboka indray. Raha atao izany ny mandrefy ny ezaka izay nataon'ny fanjakana de tsy nisy vokany mihitsy nandritra ny 3 herinandro. Ny fanavaozana na ny fanatsarana ny paikady tsy misy raha niresaka nataon'ny Prime Ministre no dinihina lalina. Ny filoha moa de mbola niteny hoe ary indrindrindrindra ny zavatra mahavelom-bolo amin'ny fahitana ny zavatra toy izao dia tsy manangana saina fotsy i Madagasikara. Tsy anaiky ho resy ny Covid-19 i Madagasikara. Zay ny zava-dehibe. Betsaka ny olona manana ny fahaiza-manao, mijoro, ary indrindrindrindra ny zavatra hitako teo isorako anareo rehetrarehetra. Tsy mbola natsanganareo ny saina fotsy, kanefa ny vahoaka efa mizaka ny tserany ainy. Ny isan'ny marary mitombo hatrany na eto Antananarivo na any amin'ny faritra. Efa ahitana coronavirus daholo izao ny faritra 120 amin'ny 12 eto Madagasikara. Raha ny fomba fiasa nentina nanatrehana ity Ady Amin'Ity Valan'Aretina ity aloha de hita fa betsaka ny lesoka hatrany am-piandohana. Na de nilaza aza ny fotoanam-panjakana fa efa vonona. Ny tsapa sy hita de tsy nisy mihitsy izay efa vononana izay. Tsy nisy aloha ny fanomanana mialoha ireo hopitaly sy ny toerana andraisana ireo marary. Efa mirongatra foana ny aretina, izay vao miazakazaka ny tady toerana ny mpitondra. Hita zany tany Tomasina rehefa nirongatra ny aretina tany. Ary izao mbola mitranga eto Antananarivo ihany koa rehefa nanomboka nanda tsy nandray marary intsony ny hopitaly fa feno daholo. Izao vao miazakazaka nanokatra ny teny IVATO sy teny MAHAMASINA mba andraisana ireo marary. Tsy ny toerana ihany fa teo ihany koa ireo fitaovana ilaina amin'ireny hopitaly, indrindra fa ny fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny respirateur ho an'ireo marary. Profony zany ity nolazain'ny filoha ity. Tsy hoe voandroany zany nataontsika fa efa 2 herinandro 3 herinandro nefa ny anticiper-tsika zany, nefa nafarana fa misy fotoana ny anamboarana an'ireny zavatra reny, misy fotoana ny livraison n'ireny zavatra reny. Ny sabotsy teo no nilaza izany ny filoha ka raha 3 herinandro izany dia efa nirongatra izany Valan'Aretina izany teto Analamanga, ary nitombo ihany koa ireo marary mafy izay vao miazakazaka nanafatra ireo fitaovana tena ilaina amin'ny fitsaboana ny marary ireo. Fa inona zany no natao nandritra izay EFA-BOLANA nidiran'ny aretina izay? Tsy fahaizana mitsinjo lavitra izany, ary midika ihany koa tsy fahaizana mitantana. Izany ilainy lazaina teto foana fa tsy natao laharam-pahamehana mihitsy ny Ady Amin'Ity Valan'Aretina ity hatrany am-piandohana, fa mbola ny Colisée, ny kianjan'ny Mahamasina, ny mivarotra tambavy CVO sy ny fiara-gasikara no namaika ny fanjakana. Ny tena mahavariana koa aza de ny fieboebon'ny mpitondra fa misy ny vola kanefa de vola be no azo avy amin'ny mpamatsy vola. Izao mantsy no mbola nolazain'ny filoha. Areto de tsara ny manamarika fa dia tedi-bola any fitondrana malagasy, tedi-bola ny fanjakana malagasy majiodio no nanaovana an'ireo investissement an'ireo fitaovana zay ho avy. Misy ve ny vola mpanjakana? Koa maninona no nanao ireny fandresen-dahatra tamin'ny mpamatsy vola ireny ny ministry ny vola tany am-piandohana? Tsy tsara mantsy ny mieboebo loatra fa mbola tena miankin-doha amin'ny mpamatsy vola ny teti-bola mpanjakana.
Mbola tsy mahavita tena ny fanjakana malagasy raha ara-bola no resahana. Mbola tsy adino ihany koa mantsy ilainy lazain'ny filoha tamin'ny andro fampielezan-kevitra fa tsy ilaina ny miankin-doha amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI kanefa ireo ny tena mamonjy ny firenena amin'izao fotoana izao. Mbola nanamafy izany ihany koa ny Prime Ministre ny alahady teo ka hoy izy hoe any hoe mifanampy daholo ary zay no mahatonga antsika amin'izao fotoana izao mbola tsy nisy fotoana zay nolazana fa tsy manam-bola atsika satria miezaka atsika mitady lanam-bola, miezaka atsika manetsika ny vola atsika madiodio ao anatin'ny fividianana an'ireny fitaovana reny. Misy tokoa ny vola zany raha araky ny filazan'ireo tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny firenena ireo. Eto ary zany dia mbola mamerina indray izay hoe aiza ny mangarahara. Ny Prime Ministre mantsy nilaza hoe fa zao kosa ny fitantanana tokony mangarahara ary tokony madio. Aiza ary zany mangarahara izany Andriamatoa Prime Ministre? Efa ela ihany mantsy ny sokajin'olona samihafa eto amin'ny firenena no nitaky ny mangarahara tamin'ity fitondram-panjakana ity kanefa mbola tsy hita izany hatramin'izao. Raha fezy ny ireny rehetra ireny dia mbola fomba fitenenana sy valikafatra ho an'ny ministry ny fahasalamana tamin'ilay taratasy fangatahana afanampianana lefantany amin'ny mpiara-miombonantoka. Porofo izany fa misy ny zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ao ambony ao. Ianareo moa dia tsy mitsahatra no miteny hoe tsy fotoana ny fanomezan-tsiny izao. Raha misy veny tsy mety dia angina ny malagasy fa izay ataon'ny fanjakana ao dia tsy maintsy ekena. Mikasika izay indrindra dia hoy ny tompon'andraikitry ny Antokotima hoe ny zavatra niseho ihany koa dia mbola tany am-piandohana moa dia efa lasa tenina zatra ary mandraka ankehitriny le hoe tsy fotoana ny fanomezan-tsiny fa avy aiza le fanomezan-tsiny. Ary ny tsiny koa tsy azony olona zay tsy mandray andraikitra. Ianao tsy afaka hanome tsiny ny olona tsy nampandraisinao andraikitra mihitsy fa rehefa niraisinao samirero anao le andraikitra satria ianao no nitondra teny nivoaka daholo zany rehetrarehetra zany. Izahay aloha zao no nitondra zany hoe tsy midika fa hoe mijanononareo aza mandray ninina rehefa aveo ara ny olona mandray andraikitra ka tsy mifanandrify amin'le ady atao no tsy maintsy antefany tsiny ary menjera ho azy io fa tsy mila omena akory ary. Ny fehiny dia izao mila manova-paikady ny mpitondra raha toa ka te hahita fahombiazana omeo andraikitra sahaza azy ireo manam-pahaizana mikasika ny fahasalamana fa aza atao ankilabao sa tsy mety amin'ny mpitondra ve izany? Toa ahilika tanteraka mantsy ny ministeran'ny fahasalamana amin'ity ady ity fa ahoana marina e? Ahoana marina e?